fanitsakitsahana fifanarahana tafapetraka androany ny fitorian'ny MBS. Prefekturan'ny polisy mahazo alalana isokatra ireo fiangonana saingy mila manaraka fepetra. Nametraka fitoriana ny mpanolotsaina TIM manoloana ny tsy fanarahan-dalana sy fanaparam-pahefana ataon'ny ben'ny tanàna. Magnano mbola tsara atsika jiaby izay manaraka ny fahitalavitra MBS amin'ny TIM matonali ity alarobia faharoa ambin'ny folo ny volana aogositra taogno 2024 tonga soa eto amin'ny fotoana ny vaovao manano karibo amintsika jiaby ny tenako anaraka izany hatramin'ny farany. Tahaka nefa mahazatra moa dia andesina aminao aloha ny tatitra mandidina ny antotanisany mahakasika indrindra ny coronavirus eto Madagasikara. Asina Andriamalala sy Tahiriny Ranariny Irina no mamintina n'izany. Efatra indray namony ainy androany, 20 ny tranga vaovao, ary 300 ny total ny forme grave, ary 350 ireo sitrana. Mi total 2750 ny total ireo mbola manaraka fitsaboana. Teto Analamanga ny 720 tamin'ireo olona 20 voan'ny Covid-19 ireo, ray tany amin'ny faritra Atsinanana, 420 tany Ambatondrazaka, 7 tao Matsiatrambony, 9 tany Boeny, 2 tany Sofia, 2 tany Sava, 7 tany Diana, ray tao Atsimandrefana, 2 tany Androy. Ny fitambarandreo namony eny dia tafiakatra 450. Misa 700 nisan'ny fitiliana vita ka nahafanana hitao ireo olona 20 mitondra ny Covid-19 ho an'ny androany. Ny fitambaram-ben'ny fitiliana PCR vita hatramin'izay kosa 757 sy 4 ny jeune expert kosa dia navita fitiliana 227 sy 3. Fa ny vaovao makasika indrindra ny enenivon'ny tribunal administratif dia tonga teny amin'ity fitsarana iray ity androany maraina ny mpisolivava ny MBS Radio TV. Ny antony izany moa dia nametraka taratasy makasika indrindra an'ilay fanafoanana fifanarahana izay nataony teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Teny antoerana ary mitatitra ny vaovao manodidina an'izay Germain Menjanahary sy Manora Andriamalala. Tafapetraka androany teny amin'ny fitsarana misana ny ady amin'ny fanjakana eny Anosy ny fitoriana fandravana ny taratasy nalefa ny ben'ny tanàna naina Andriatsitoaina. Miariary tanteraka ny fametrahana ho fitantanana tsy refeso mandidy any ka tsy voaja hatramin'ny Antanatoapahefana sy ny rafitra misy eto amin'ny firenena. Ankoatra ny tsy fanajana izay lalàna izay dia mbola miverina indray ny tsy fanomezana lanja sy hazan'ireo mpanolotsaina ny tanàna izay olom-bofidy toa ny ben'ny tanàna ihany koa. Raha zavatra convention zany raha vao resaka fananany commune zany tany trano dia tsy maintsy mandalo amin'ny conseil municipal aloha zany. Ny conseil municipal tsy mpanolotsaina ny ben'ny tanàna fa ho an'ny vahoaka Antananarivo. Ka raha eto Antananarivo renivohitra aza tsy ajaina ny conseil municipal vao maika fa eraka ty Antananarivo eto Madagasikara mpanolotsaina. Manana ena ndraiky manokana ny ben'ny tanàna teneneneny tsy mifampianatra andraikitra atsika. Rehefa tsy mifampianatra andraikitra dia tokony tsy hiditra koa any amin'ny andraikitra tokony ho an'ny sasany. Dika ny fananany commune tsy tokony atao hoe arodana. Izy moatra ny teny koa hoe misy ilaina azy manokana. Ka ilaina azy manokana inona le ilaina azy manokana? Alefa aso amin'ny mpanolotsaina. Fanitsakitsahan-dalàna, fanagadrana mpanao politika tsy mitovy fijery, fampanginana tanteraka ny demokrasia. Ireo dia samy hita amin'ny mpitondra sy ny ekipany avokoa amin'izao fotoana izao. Amin'ny ity raharaha MBS ity dia tsapa fa lonilony sy valifaty politika no tena ambadika. Lainga no afafy ary amahanana trano ny vahoaka toy ny hoe tsy naloha ho fantany sy ny sisa. Dia na ny commune urbaine Antananarivo na ny société MBS dia samy tsy maintsy manaraka an'izay fepetra voalaza ao anatin'le contrat zany. Misy obligation io na ho an'ny andanina na ho an'ny ankilany ka nataontsika hoe ny olona teo aloha arany no nanao an'izay contrat de bail emphytéotique izay dia tsy maintsy manaja an'izay ihany koa zany izay mpitondra tonga vaovao atoriana teo anivon'ny commune urbaine Antananarivo zay. Voalohany tsy najaina ilay izay voarakitra tao anatin'ilay contrat. Faharoa
tsy tamin'ny alalan'ny délibération conseil municipal no nanapahana an'izay fifanarahana izay fa fanapahan-kevitra samy rery izay niraisiny ny maire ny commune urbaine Antananarivo. Io zany ilay tsy manaja ilay ataontsika hoe parallélisme de forme, veriko foana izay. Ny fahatelo tao anatin'ilay izy dia tena zavatra manahirana ao anatin'ny zavatra toy itony zany dia misy lalàna mifehy ny collectivité territoriale décentralisée io. Tsy voaja araka ny tokony ho izy io satria mazava tsara ao anatin'ny lalàna io zany fa hoe ny raharaha mahakasika ny bay na mahakasika ny resaka loyer zany dia tena fanapahan-kevitra tokony raisina eo anivon'ny organe délibérant. Tamin'ny taona 2000 no izay fifanarahana na ataontsika hoe bay amphithéotique izay izay ny fanaovan'ny commune urbaine Antananarivo sy ny société MBS. 20 taona ny faharetany io bay amphithéotique io. Ny MBS dia nanaraka tsara ny fifanarahana na norobaina sy ny dorana aza. Ny mahagaga dia inona no antony tsy nakan'ny mpitantana ny commune io toeran'io nandritra ny tetezamita. Maninona no tsy notapahany fifanarahana io nanomboka ny taona 2004 hatramin'ny 2013, fotoana nandraisan'ny ben'ny tanàna vaovao ny fitantanana ny tanàna. Sa ve tamin'izany fotoana izany trano rava-sipotika ny teo ka tsy hita izay anamboarana azy tahaka ity trano ny commune eto Anosipatrana ity? Ankehitriny kosa voarina soamantsara ny noravana dia misy te hamatambonina. Fa eo amin'ny vaovaon'ny politika dia misy ny azo ambara tao aoriany ny fikanando nasionaly izay notanterahany RMDM tamin'ny alatsinainy lasa teo iny. Tahaka izao ny famotinana ny fehi-kevitra izay nitranga tamin'io alatsinainy tontolon'ny andro io araka ny tanterany Asin'Andriamalala azy eo amin'ny sariny tahiriny anaranariny iriny. Fahombiazana tanteraka no azony RMDM na ny rodiben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara tamin'ny atrehany iny fikanando nasionaly iny. Na dia teo aza ny sakatsakana maro samihafa niatra tamin'ireo mpizaika sy ny fampiroroana ny seho tamin'ny endro maro samihafa. Anisan'ny fehi-kevitra lehibe nivoaka tamin'ity fikanando ity ny tontolon'ny serasera sy ny hetsika atao aorian'ny fihibohana. Noho izany ny RMDM sy ny mpanohitra rehetra dia manamelika ny tsy fisian'ny demokrasia sy ny tsy fanajana ny zon'olombelona ary ny tany tsy tandalana izay nodradratra indray ny mpitondra ankehitriny netiny nagalana ny fahefana. Manamelika ny fampiasana ny fitsarana sy ny foroanda ho an'ny tombotsoan'ny mpitondra raha mba hanaovana erim-pamoretana. Mitaky tsy misy fepetra ny fanalalana ny asa fanaovan-gazety sy ny fahafahan'ny mpanohatra maneho hevitra amin'ny aina aman-jery mpanjakana. Ao anatin'ny finiavana sy fanajana ireo fehi-kevitra ireo, ny mpanohitra tsy ankanavaka dia miantso hetsika lehibe aorian'ny fihibohana. Warantsika warin ny fampalalam-baovao moa ny manontolo amin'ny fehi-kevitra izay nivoaka teny amin'ny foibe toeran'ny RMDM teny ampandrana tamin'ny alatsinainy teo iny. Fa lafim-baovao hafa kosa indray dia tafapetraka ihany koa androany teny amin'ny tribunal administratif teny Anosy ny fitoriana nataon'ny mpanolontsainy ny tanàna Antananarivo renivohitra izay lany tamin'ny anarany Antoko Tiako Madagasikara manoloana ny tsy fanarahan-dalàna izay ataon'ny ben'ny tanàna mitantana ankehitriny io. Anisan'izany moa ny fandravana ny tsena eny Analakely izay tadiavin'ny ben'ny tanàna atao. Waratsika ny andindin'izay tatery ny Njava Andriamahefa sy Manora Andriamalala. Izy mafita aogositra lasa teo no nametraka fitoriana teny amin'ny fitsarana ireo mpandrarahan-tsena vao etsy amin'ny esplanade Analakely. Tsy totosa nefa izany satria nikatona ny fitsarana amin'ny ady amin'ny fanjakana teny Anosy. Tafapetraka soamantsara kosa nefa izany androany notarian'ireo mpanolontsaina TIM. Ireto farany izay masiaro voailika hatrany amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra raisin'ny avy eo anivon'ny commune Antananarivo. Izay mpanolontsaina Tiako Madagasikara 520 dia mbola verina ihany ny lalàna riarahany. Izay aza hitsakitsahana fa le fahefana izay mampisaraka antsika mihitsy ange ny hitsakitsahana reo e. Mahatonga anay mitory aty amin'ny mametraka fitoriana aty amin'ny tribunal administratif mba aty tsara dia mamoaka ny zavatra misy marina fananany commune ange reo eo amin'ny esplanade reo
rehefa tapitra ny folo taona dia miverina any amin'ny commune re dika ny fananany commune tsy tokony atao hoe arodana. Ankoatra izay tsy manaraka ny lalàna ary tsy nifampiarana tamin'ireo mpanolo-tsaina izao fanapa-kevitra raisiny ben'ny tanàna Antananarivo izao. Ny antony zany tena nanaovan'ireo conseil municipal ireo an'ilay fitoriana dia satria tsy najaina ho ilay principe na parallélisme de forme tao anatin'ny fandraisana an'ilay fanapa-kevitra. Tsy nohajaina ihany koa ilay rôle ny organe délibérant mbola veriko ihany fa ao anatin'izany collectivité territoriale décentralisée zany fonctionnement zany dia tenu ny maire en tant qu'organe exécutif manatanteraka fanapa-kevitra izay niraisy ny organe délibérant ary voafaritry ny lalàna. Ireo fepetra ireo voafaritry ny lalàna ary tanysainy lalàna zany hoe aiza ho aiza no tsy maintsy andraisana andraikitra ny organe délibérant fa tsy hoe afaka mandidy samirery an'izay zavatra izay ny maire au niveau n'izany collectivité territoriale décentralisée zany. Eo amin'ny vaovaon'ny finoana dia manoloana ny fanapa-kevitra no raisin'ireo fiangonana ny amin'ny isokafana indray dia nanantona ny teny anivon'ny prefektora ny polisy eto Antananarivo renivohitra androany ny mpanao gazety ny MBS nantany ny andindininy manodidina an'izay nomena Andriamana Misata sy Andry Rakotomalala. Araka ny fanambarana izay nataon'ny filohan'ny FJKM pasteur Irako Andriamahazo tamin'ny alatsinainy lasa teo fa miverina misokatra avokoa ireo fiangonana FJKM rehetra dia namoaka ihany koa ny fiangonana Luterianina Malagasy androany fa hiverina hisokatra manomboka amin'ny 12 Aogositra ho avy izao ary no hamafisy ny favonina trano izy ireo hanaja ny fepetra-ara-pahasalamana rehetra. Karaha nanao fanambarana ny FJKM dia afaka misokatra zareo fa tsy tokony ohatran'ny 10 zany 10 latsaka foana ary manaraka ny fepetra ara-pahasalamana rehetrarehetra zany le elanelana raha mety distanciation physique ny geste barrière rehetrarehetra zany tsy maintsy arahany izay fiangonana misokatra indrindra moa zany fa le liste ny mpivavaka isaky ny miditra avec coordonnées zany ny coordonnées ny mpivavaka tsirairay. Iny ny dikany manko dia hoe raha sendra misy virus micircule ao am-piangonana dia efa mba fantatra zany hoe. Fa iresaka vaovao hafa isika anatin'ity fanadihadiana manaraka ity momba ny ilay fampindramam-bola izay ataon'ny CNAPS amin'izao dia sendika maromaro avy amina orinasa tsy miankina no nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety androany teny Ampefiloha teny. Njavandriamahefa sy Manora Andriamalala no mitatitra ny vaovao. Sendikan'ny orinasa tsy miankina maromaro no tonga teny amin'ny foiben'ny CNAPS Ampefiloha androany. Mahatsapa izy ireo fa tsy misy atokana intsony. Tafalatsaka Katerina ny mpiasa ka nanohaniko hoanina aza tsy misy intsony. Noho izany dia nanaiky ary vonina hiditra amin'ilay tolotra fampindramam-bola ataon'ny CNAPS izy ireo mandritra izao fihibohana izao. Aleo aroso ny fahafahana mihindrana ho an'ny mpiasa fa izy moa araka ny voalazany teo mbola mangetaheta ny ahazo ambonimbony kokoa satria nahoana satria raha antsika fantatra fa efa tototry ny fasairanana ny fiainan'ny mpiasa tao anatin'izay inimbolana ao ny tsy nandresaka karama mihitsy ao nandresana zara raha nandray dia tsapa zany fa mitambesitra amin'ny fiainan'ny mpiasa le izy. Mpiasa ihany koa zany dia ao anatin'ny atao hoe fasairanana goavana dia amin'izao fotoana izao satria misedra olana ny mpiasa noho ny amin'le hoe amehana ara-pahasalamana ity dia izay rehefa nanentana izay sendika hoe ahoana ny hevitra reo mpiasa dia manaiky ny mpiasa fa alaina le vola dia hosamborina fa mba hoe maivamaivana zany no famerenana azy ohatra any amin'ny hoe 5% na ohatran'izany no famerenana an'le vola amin'le vola tenen'ny Andravelona zavatra mangatanay dia le vola amboniny teneny no angatanay mpiasa satria tsy masehaka anay zany le rohetsy satria mafy ny mahazo anay amin'izao miasa tapakandro ny oroisana tsy ampy mihitsy zany ny vola miditra ao an-trano tsy maharaka. Misy koa ireo mpanao pré bancaire tsy ampy satria tapahan'ny banky ny volan'ny banky zany amin'izao ka le ambony le zany mba diatavinay. Ratsaivina dia manohitra ary mitsipaka hitolotra fampindramam-bola io ny randrana sendikaly izay efa nanao esika fanangona tsony ho an'ny mpitondra fanjakana sy ny avy eo anivon'ny CNAPS saingy tsy tanteraka izany noho ny antony hafa.
Vaovao mandidina ny kanto kosa dia ny famotona teny amin'ny kianjan'ny kanto Mahamasina androany ireo mpikarakara lanonana. Ny antony izay moa dia ny fampikaondo izy ireo ny amin'ny hoaviny mandritra izao ameana ara-pahasalamana izay tsy mety tapitra izao. Nory Fitiavana sy Mathieu Princy. Sy volana izay ireo misehatra eo amin'ny fikarakarana lanonana no niaina tao anaty krizy lalina ateraky ny Covid-19. Tsy hita izay vahaolana avy amin'ny fitondrana mandrakandroany ho an'izy ireo. Ny vahoaka hatrany no mizaka ny vokany. Ny tena olana amin'izao koa dia efa navoray avance izahay ary rehefa voaray ilay avance dia tsy natao ilay asa. Raha iverina hiasa zany izahay amin'izao dia ohatrany hoe miasa gratuitement sisa satria na le reste tany ary mety efa mety tsy havitan'ilay musicien intsony. Satria tsy natao ilay asa ary ny asa tokony ho raisina amin'ny 2021 lasa ohatrany hoe fanoloanan'ilay asa amin'izao fotsiny. Anisan'ireo mamelona olona manodidina ny 20 eo ao anatin'ny fikambanana misy azy ity lehibe ny orkestra ity mahatsiaro sahirana tanteraka izy. Efa tsy miasa zany zay dia tena tsy miasa tsy manakoanina ihany koa ny ekipa misy ahy. Izahay ao anatin'ny fanentanana lanonana dia vonina manaja ny fepetra ara-pahasalamana rehetra mandritry ny lanonana mba fiangaviana zany no ataonay mba afaka manao fety 200 olona ao anatin'ny mariage, lanoam-pianakaviana sy izay rehetra hoe fety. Efa hatrany amin'ny 200 kosa izao ny fatiantoka mahazo ireo mpikarakara mariazy. Raha manana salina lehibe anankiray izao zahay ka handray olona latsaky ny 20 ny volany voaka aminay zany presque mitovitovy. Mampiasa jiro ray mitovy amin'ny 200 ihany no vola alohanay amin'ny 20 dia tena tsy afaka. Le orinasa tsy ohatran'ny tokantrano fa rehefa maty eo androany raha vao mivarotra fotsiny ny orinasa anankiray matériel ohatra hoe pakasary ianao tsy manasa soa ianao vita ny confinement vita ny confinement dia izay no angatahana le fanampiana ara-polona koa indrindrindrindra avy amin'ny fanjakana. Efa nisy ny tolo-kevitra narosin'izy ireo tamin'ny fitondrana saingy mbola miandry valiny ihany mandrakandroany. Mandina ny 5 eo ireo misehatra eo amin'ny fikarakarana lanonana no manao izao antsoavo amin'ny fitondrana izao. Efa niresaka momba ny asa ihany isika dia anisany matiantoka ihany koa ankehitriny ireo mpiasa eny amin'ireny fitateram-bahoaka ireny. Androany dia nanao antsoaviny amin'ny tokony jereva ny fanjakana azy ireo ihany koa ny mpiasa izay mitatitra amin'ireny taxi be ireny amin'izao. Mbola fanadihadiana nataony Nory Fitiavana sy Mathieu Princy hatrany. Hatramin'izao mbola tsy misy ny vahaolana matotra avy amin'ny fitondram-panjakana ho an'ireo taxi be eto an-drenivohitra. Efa miandry izay fiverenana miasa nefa ireo fiara fitateram-bahoaka. Vokatry ny fahatiantoka goavana nahazo azy ireo anatin'izao krizy ara-pahasalamana izao. Na patente eritreretinao ny assurance ny fiara koa nandritran'izay mipetrahan'izay faravakely moa zany izahay hoe manao assurance amin'ny 3 mois eo izay mifahazara-pitatra. Dikan'izay zany zao efa banky izay vanim-potoana izay dia izany rehetra zany tokony raha midinika amin'ny fanjakana daholo. Misy amin'ireo misehatra amin'ny fitaterana eto an-drenivohitra no tsy mbola nahazo tohana avy amin'ny fitondrana mandrakandroany. Anisan'ny antony fangatan'izy ireo ny fiverenana hiasa. Mampiasa pointeur eo amin'ny 6 eo izay farafahakeliny. Miampy ny lohayanay tsy mahavita ninina mihitsy tao anatin'izay zavatra rehetrarehetra izay zao nefa ny tena niaina tao anatiny. Indrindra pointeur tsy voakasika reo tamin'ny chauffeur nahazo dia ireo koa zany mba tena tsy hoe titeny izay tompona fiara fa mangataka izahay ny fanjakana hoe mba hampio izahay jereo izahay. Anisan'ny voaresaka tamin'ny kabariny filoha ny farany herinandro teo ny tsy mbola ahafahan'ireo taxi be miasa eto an-drenivohitra. Vao maika mampitombo ny fahasairanan'ireo mpitatitra nefa izany fanapahan-kevitra izany. Tsy ampy hiatrehana ny fiainana andavanandro raha ny voalaza mantsy ny resaka fanampiana. Fa eo amin'ny tontolon'ny toe-karena dia latsaka katerena lalina ny toe-karena malagasy amin'izao fotoana izao. Ahina araka izany ny sin'ny fiakaran'ny vidim-piainana mahery vaika ato anatin'ny fiafaran'ity taona ity. Jessica Miray sy Tokira Marolahy. Efa tapitra miseho eto Madagasikara avokoa ny fepetra ny fiakaran'ny vidim-piainana. Ny fikatona ny orinasa maro izay efa mahatratra hatramin'ny 570 isanjato raha araka ny tatry ny ODBM ny farany volana Jolay teo. Ny fikatsoany seha-piariana rehetra toy ny fizahan-tany, ny fanondranana entana eny hatramin'ny sehatry ny varotra. Gazety vahiny iray izany hoe efa nilaza fa isy fidangana ny mioampapana ny vidim-piainana eto Madagasikara ary tsy ho voafehy izany raha tsy manova paikady ny fanjakana.
ho an'ny androany vidina 704 ariary ny iray euro raha 814 izany ny tapaky ny volana martsa teo. Tao anatin'ny efa-bolana monjy ny totongana 10 be izao ny sandany ariary. Fa tsy maintsy fijotsoana ary fahavoazana ary miteraka fahantranana inona raha ny zavatra hiatraika atsika raha toekarena amin'ny farany taona ity. Ny antony dia tsotra itsika ho efa marefo raha toekarena na nisy ny valana aretina na tsy nisy ny valana aretina. Tratran'ilay valana aretina tsika zany dia miamitompo ny vesatra mahazo atsika vesatra ratsy ara toekarena mahazo atsika noho izany dia tsy dia tena mipetraka loatra ny fanantenana no amin'ny farany taona. Hatreto tsy mbola hita taratra mipaikady avy amin'ny fanjakana anarena nyity toekarena izay tsy mitsaha mitotongana ity. Raha mipetraka eo amin'ny toeran'ny fanjakana tsika dia ny zavatra tokony hojerena manokana dia ny hoe ny fanosehana ho azy efa teneny teo foana ny fanosehana amin'ny ankapobeny. Izay fomba rehetra sy tetikady rehetrarehetra tokony hiezaka anakaiky ny fanjakana an'ireo sehatra hiankina ny famokarana eto Madagasikara mba ahafahan'ireo orinasa ireo mamokatra aingakaingana ampiverina hiasa aingakaingana ny olona hananany olona azy. Eo amin'ny vaovaon'ny fampianarana kosa dia nampiantso mpanao gazety Androany Maraina ireo mpianatra ny Université ao Barikadimy ao Toamasina. Nanangona n'izay vaovao izay tany an-toerana ny mpanao gazety ny MBS Toamasina Asinandriamalala sy Tahiriny Anaranarynirina kosa no mitatitra an'izany. Mitaky fanazavana feno sy mahafapo avy amin'ny tantana momba n'ilay teny mita amin'ny ampodiana azy ireo mpianatra mbola mianatra sy mipetraka ao amin'ny fonena mpianatra ao Barikadimy. Nambaran'izy ireo fa tsy manohitra ny fampodiana azy izy ireo fa mitaky kosa fanazavana. Manjavozavo ireto mpianatra ireto ny momba azy ireo efa nisy ihany ny fihaonana teo amin'ny tompon'andraikitry ny Université Barikadimy sy ny teo anivon'ny governoram-pary fa mbola tsy nahazo ombaliny mahafapo izany hatramin'izao. Mila fagnazavana kosa izahay makasiky voalohany ny fianarana ato aminay hoe mitohy ve ny fianarana en ligne izay misy aminay hato raha ohatra mody zahay sa ho tapaka aforina no miditra mianatra azava aminay zegny fa université atreto tsy magnazava na de kely aza makasiky raha zegny. Faharoa raha toa ka mody zahay manakory ny tragnonay satria zegny agnisan'ny olagna eto misy ny hody misy ipetraka le hody tsofigny rano zay mipetraka atao akory alagna agnatin'ny tragno sa tsy alagna agnatin'ny tragno. Fitakenanay tompoko mitaky égalité de traitement zay ny égalité de traitement tadiavinay ny agny fianarantsio misy mpianatra nody ny toliarany misy mpianatra mody Mazenga misy mpianatra mody sy ny sisa fa misy ny mijanogna ao amin'ny campus tsy kitikitigna ny fangatanay tompoko ny mpianatra mijanogna agnatin'ny campus tsy kitikitigna miandry ny fidiragna mandamigny jiaby zegny ary nambarany madame ministre izy nandalo taminay taty tsisy mpianatra mivoaka agnatin'ny tragno amin'ity 2020. Ampodiny zahay tsy manotra io fiodiagna io fa azava aminay tsara ny fomba ampodiagna zahay. Vaovao avy any Soalala no etsika manohy ny vaovao amin'ity alina ity nitaraina ny mpandrara iray any antoerana fa nisy nandroba ny fananany mifamafao be ihany ny resaka mandeha ihany koa ny resaka fa misy ny fanapara-pahefana ao anatin'izao raharaha izao. Asinandriamalala sy Tahiriny Anaranarynirina. Nanana fikasana anangana orinasa Soalala ity teratany vahiny iray mpandrara ka nanangona ireo entana sy fitaovana ao amin'ilay orinasany hafa izay nikatona. Ny taona 2024 io teratany vahiny io no nahazo ireo entana ireo tamin'ny alalan'ny lavantana tao ary manana taratasy manamarina izany. Ny farany herinandro teo anefa dia nisy andehan'olona namotika sy ny taona ny entan'ity mpandrara ity. Nidina tany atoerana niaraka tamin'ny mpitandro filaminana ny tompon'ny entana. Ataraina sy fahagagana nefa ny andreto farany satria efa nisy mpitandro filaminana hafa ihany koa nandrara ny fidiran'ity mpandrara ity ao amin'ny orinasany sady nametrahana ireo entana ireo. Rehefa nandeha ny fifampiresahana teo amin'ny manam-pahefana any atoerana sy ilay mpandrara
dia niafara tamin'ny fandrahonana an'ilay tompon-tany izany. Nametraka fitoriana sy fitarainana amin'ny mpitandro filaminana ao Mahajanga moa ity mpandraraha ity noho ny fanombana ny entany sy ny tsy famelana azy hiditra ao amin'ny toerana misy ny orinasany sy ireo entany. Ny datin'ny 12 ny volana aogositra dia andro maneran-tany ho an'ny tanora. Misy ny fianadihadiana izay nataony nomen'Andriamana Misata manodidina an'izay indrindra androany ho arahantsika eo amin'ny sary ny Andra Kotomalala. Ny tanora tokoa mantsy no avin'ny firenena ka anisan'ny mpandray anjara feno amin'ny fampandrosoana ny tanora ankehitriny. Afaka manova zavatra eo anivon'ny fiarahamonina ny tanora amin'ny alalan'ny fandraisana andraikitra avy hatrany ary afaka ihany koa maneho hevitra momba ny fomba fijeriny mahakasika ny toetra rasy ny fiainam-pirenena. Fanamafisana fahaiza-manao ny tanora, anampiana ny tanora amin'ireo fahaiza-manao entina anampiana azy andraisan'ny anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena. Eto anatin'izay koa famoronana ireo fitaovana mety ilaina ao anatin'izay. Fampiroboroboana ny feon'ny tanora, anaovana sisikevitra eo anivon'ny politika sy programa mifandraika amin'ny filan'ny tanora. Anatin'izay manampy ny tanora hiady ho an'ny herisetra miatra amin'ny mahalana mahavavy dia eo ihany koa ny resaka sécurité en ligne na fampiasana an'ireo internet sy ireo tamazotra tserasera amin'ny ho an'ny tsara indrindra moa hoe amin'izao situation zao amin'izao confinement zao mitombo ny fampiasan'ny tanora indrindra ireo karazana réseaux sociaux. Eo amin'ny vaovao eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia nanomboka tamin'ny fiafaran'ny volana martsa lasa teo betsaka ireo nisedra olana amin'ny fikatona ny sistan'ny Chine. Ankehitriny dia nisy ny vahaolana manoloana an'izay nentin'ny tompona andraikitra. Varahantsika ny andindinin'izay tateriny Asin'Andriamalala sy Tahiriny Andra nanariny ireny. L'Union européenne rouvre ses frontières extérieures. Noho ny fianaky ny valanaretina Covid-19 tao anatin'ny fotoana fohy, efa bolana mahery izao no ny hidiny sistan'ny Chine. Androany 12 volana aogositra 2024 anefa, nanapa-kevitra ny maso-ivosiny ao Eropa fa hisy ny fanamorana ny fahazahoan-dalana miditra any Chine. Ka firenena Europeana misa 4 no isitraka izany. Isan'izany Allemagne, Belgique, Espagne, Frantsa, Italia, Pologne, Royaume-Uni ary Suisse. Niteraka fahasahiranana be ho andreo mpampiasa azy mantsy ny fikatona ity sistany ity. Nanambara ny tompona andraikitra amin'izany fa izay rehetra manana fahazahoan-dalana ara-dalàna dia afaka mahazo viza maimaimpona avokoa. Nandritra izay nikatona ny sistany izay mantsy, nisy ihany ny sidina saingy tena voasivana ireo afaka nanjifa izany. Sarotra ihany koa ny fikarakarana ny atonta-taratasy rehetra ilaina. Amin'izao kosa no ezahana ny tsorina araka izay azo atao ny fahazahoan-dalana miditra any an-toerana. Na izany aza nefa, mila manaraka ny fepetra ara-pahasalamana avokoa ny mpandeha mba hisorohana ny mety ho fianaky ny valanaretina Covid-19 indray. Andeha averina aminao aloha ny tatitra mandidina ny antontanisany coronavirus eto Madagasikara. Efatra indray no namony ainy androany, 20 ny tranga vaovao ary 300 ny total ny forme grave ary 350 ireo sitrana. Mi total 27 ny total ireo mbola manaraka fitsaboana. Teto Analamanga ny 70 tamin'ireo olona 20 voan'ny Covid-19 ireo, ray tany amin'ny faritra Atsinanana, 4 tany Ambatondrazaka, 7 tao Matsiatrambony, 9 tany Boeny, 2 tany Sofia, 2 tany Sava, 7 tany Diana, ray tao Atsimandrefana, 2 tany Androy. Ny fitambarandreo namony ainy dia tafiakatra 450. Misa 700 nisan'ny fitiliana vita ka nahafanana hita ireo olona 20 mitondra ny Covid-19 ho an'ny androany. Ny fitambaram-ben'ny fitiliana PCR vita hatramin'izay kosa 7,707,400 ny jeune expert kosa dia nahavita fitiliana 2,703,300. Izay ihany koa no nandesitsika namarana ny vaovao mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Aza donona fa aoriana izao fampahalalam-baovao izao no anarahantsika manontolo an'ilay feikevitra izay nipoitra teny amin'ny fikaonan-dohan'ny RMDM tamin'ny alatsinainy lasa teo. Izay ihany koa no ametrako ny veloma mandrapitafa ao amintsika jiaby. Samy tsara tompoko.